marika ravalomanana miantso ny mpitondra fivavahana mba hijoro sy teny ho an'ny malagasy. Fokontany Akazomanga Atsimo, Dibodrano, Andro Ririnina ny mponiny. Bareny Madagasikara, mbola misy fanantenana raha mandresany Angola. Manatitra ny arabatom klasy tongovavy tonga soindray ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manasana ampanajana sy ampitiavana ny tena kanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao-ny raharam-pirenena avy hatrany isantarana ny fiarana amin'ity alina ity. No tanterahina androany ny fameloma maso ny antoko tsiky Madagasikara ato amin'ny boriboritany faharoa. Nitarika ity fotoana ity ny filoha Marika Ravalomanana. Ny toy ny fanamafisana ny antso izay efa nataony nandritra ity fotoan-dehibe ity. Germaine Oenjanary sy Toky Ramarolahy. Tonga maro ny mpikatroka atiky Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa androany. Niatrika ny fameloma maso ny antoko. Nitarika ity fotoan-dehibe ho an'ny antoko ity ny filoha Marika Ravalomanana izay filoham-panorona ny antoko. Fotoam-pivavahana no nanomboana ny fotoana ary taorian'izay dia nirosona ny fandraisam-pitenenana. Mbola namafisy ny filoha Marika Ravalomanana ny antso izay efa nataony ho an'ny vahoaka malagasy tao anatin'ny fandraisam-pitenenana. Tsy maintsy avotana ny firenena koa ny fanazavany. Tena faly mahitanareo maro be toy zao, tena faly. Mino fa faly toako ianareo. Sotra n'Andriamanitra tsika dia horotany amintsika fanahy masina. Fa amintsika amin'ny resaka zao any amin'ny faritra le nandalovany cyclone Batsiray. Mbola misy tsy mihinan-kanina. Mbola misy fadiran-ovana. Eto Antananarivo misy andreo etraketraka tonga dia fangalana kely na kidina pinina an'ireo zanakitsika. Mafy zany tena mafy. Eto Andrenivohitra. Ary indrindra reo le manala amin'ny masony zanatsika. Tsy mampite hijery mihitsy. Ka ty teny eto. Ty laza eto. Ny olombelona tsiraray aby dia manana ny zo feno ary manana ny asa maha olombelona azy. Noho izany tokony hajaina toy ny andrak'Andriamaso izy ireo. Zay ny maha filoham-pirenena miaro ny ain'ny vahoaka ponina ao aminy. Manome sakafo azy ary indrindra miazona ny vola vahiny mba tsy ho latsa-danja ny vola zay fanakalozana. Zava-doza nefa dia zao. Araka le voalaza teo reo natao hiaro ny fananana sy ny ainy no lasa no ampiasaina atao herim-paminretana any anjehana etserovana ina ny teny hoe za mbola averiko ihany satria nanao antso tamin'ny alatsinainy enoy ny feon'ny fieritreretanareo reo olona. Inona natao feon'ny fieritreretana mba mandiniga anareo hoe za ty nofo sy raha ihany olombelona ary misy fetra ihany ny ainako teo amin'ity tany ity. Zao manana an'le fahefana. Zao nahazo baiko. Nefa io baiko tanterahanareo baiko tena tsy mandehany amin'izay izy satria tsy manaja zany zoan'olombelona zany araka voalazan'ny pacte international momba ny droit de l'homme relatif amin'ny droit public sy ny droit politique. Noho izany enoy ny fieritreretanareo mamerina ihany isaoran'Andriamanitra fa nandritra n'izay fotoana zay alatsinainy hatramintsika amin'ny resaka zao. Betsaka ireo olona miaradia amintsika tsy mitovy hevitra ary azo tsorina hoe tena mpanohitra na tsy mpanohitra ara fa niova. Ka zay antso natao teo zay, zay famerenana sy famerimberenana natao teo zay dia metefy indrindra ho aminareo mpitandro ny filaminana. Reo zanakitsika 9 taona 20 taona ankizy vavy ny akamarony vao naino azy any kiomaraina indray mba raiso sary an-tsaina mahazo azy raiso sary an-tsaina mahazo ny ray aman-dreniny raiso sary an-tsaina eritrereto maheno tsy mahiza hoe misy zahazy zao taxi brosy mahita azy taxi be mahita azy tsy mahatsiaro tena tsy tompon'ny tena nitsony alay sary an-tsaina ane zany de mbola sahanareo ve ry mpitanany commandement
no mibaiko ihany an'ireo miaramila reo gendarme reo polisy reo nareo mahazo e tompo tany ambadika any sanatriany e zany ho an'ny sasany de lasa manatanteraka fotsiny a reto mpanatanteraka zany ho enjehinareo vola tsy toko tsy foroana nanaovana déplacement ka ny Antsirabe zany ho azahoanareo baiko hoe ndana arao izy manana ny statut koa international momba ny ancien président zany malala koa aho am'ireo namana rehetra na ny eto terina na nivela milaza hoe reo mpibaiko reo a azo tsaraina azo arahana amin'ny asa ataony amin'ny tsy fanarahan-dalàna zay voalazany constitution de ohatran'izany kio a ny ao amin'ny fitsarana ny rafi-pitsarana rehetra aza manaiky atao fitaovana re anareo e toy izany kio ny administrateur civil ianareo malala ny tokony atao mbola misy manamarina ihany fa namena autorisation tany Antsirabe tsy marina zany miantso ary tena mbola miantso ho an'ireo ray aman-dreny am-panahy filoham-piangonana samy inareo mba milaza fa tena tsy saza nyvoaka malagasy tsy mendrika ho atsika zao fanaovana ankeriny tsy fanarahan-dalàna herisetra atao amin'ny zanakitsika ireo miantso anareo a mba anao fanambarana ho retany ho rendandra ny fiangonana rehetra satria kristianina tsika ary rehefa kristianina tsika mihevitra ny tenatsika ho toy ny tempolin'Andriamanitra ary raha tempolin'Andriamanitra tsika ajaina daholo zany maha-tempolin'Andriamanitra zany ka ianareo filoham-piangonana zay any tena ray aman-dreny azo mivahoaka itokisana ary manana an'ireo sampana rehetra isaky ny ambaratonga ny toerana misy anareo any ataovy re ny antso ho an'ny olona mba aminjetsika mivaoaka aloha fanambarana tena ilaina am'izao andro ny pentecoste zao mbo ilatsahan'ny fanahy masina daholy isika rehetra tsy akanavaka mino aho manatena aho fa iaino ianareo ary zany fanambarana zany mbo tianay mbo fantatra vahoaka malagasy rehetra na ireo mpitondro ireo ary eto ambavaka mba anana ny fanahy masina izy ireo ka dia zay de afatra tiako ampiaraka aminareo androany eto ambavaka ny firenetsika fa mialamaina eo le satana fa de mino aho manatena aho fa irotsaka amitsika ny fanahy masina nazava ny saitsika ame fahendrenatsika ary indrindrindrindra ame toro lalana atsika ka dia samby anao zany pentecoste zay nilatsahan'ny fanahy masina zany daholo tsika rapitso samy ten'Andriamanitra tonga niatrika ity fotoana ity avokoa moa ireo pro-politika izay notary ny sekretera general ny Antoko ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay lany tamin'ny anaran'ny Antoko ny tsapa nandritra ity fotoana ity dia vonona ny mpikatroka nandray ny toromarika avy amin'ny filomarika Ravalomanana indrindra fa ny fanatanterahana ny fanavotam-pirenena fatahotriny tsy fotoana fameloma maso ny Antokotsika Madagasikara ity dia nitondra sy naneho ny heviny momba ny zava-misy eto amin'ny firenena ny filomarika Ravalomanana rehefa noantaniny mpanao gazety ndeha rahantsika avetrany ary izay fanampanazavana izay nahitsy ny valiteny fa fitiavan-tandrazana no ijoro ny Antokotima sy ny Antoko-panohitra ary fotom-pijoroko hoy ny filomarika Ravalomanana nanao antso aho satria hitako ny tsy fandehanan-draharaha sy ny fijaliany ny vahoaka malagasy eto amin'ny fireneko ankehitriny ny antso aho fa fadiran'ovana ny olona mba hifamonjiny sy ny zanany ny zandriny fa misy manolo-kidina-pinina de vonjeo re mpitandro filaminana vonjeo re mpitsara mba ataovy zay tanan'ireny olon-dratsy reny fa azo reny tena maika ny fandripahalemana satria araka le voalaza tao a mandeha ny andalana izy misy sambotra any an-trano izy a misy mandrobo ary indrindrindra mandeha mianatra izy a misy makankerina zay zany tena antso atao de antso atao koa tsy anaraka avy zao fotsiny amindreo tsindry ataondreo zay ndray anahy zay tena milaza hoe miantso andreo mpanao politika rehetra mba hitovy fijeritsika reo aminazy nareo fa hoe tena tia tanindrazana tsy tokony ho ny mpanohitra irery no anaovana fampiaran-dalàna
raha tena te hametraka ny hoe tanytandalana ny mpitondro hoy ny filomarika Ravalomanana. Mazava ny lalàna izay nankatoavin'ny Madagasikara teo amin'ny setra iraisam-pirenena ka tokony ho hajaina izany. Satria misy lalàna iraisam-pirenena, le pacte international momba ny droit de l'homme, ny fahafahana mivezivezy sy maneho hevitra. Voalaza ny constitution hoe malagasy tokony arahana toy ny andrak'Andriamaso, zay voalaza ny constitution. Fa tsy azo atao manova an'io na virgule ray ary de tsy jadona ve zany? Fatany ve le hevitra ny hoe jadona aloha sa tsy fatany? Satria zay zavatra lehibe, malala an'le définition le hoe jadona vizy. Sao de fandiso, sao de hafa ny fandraisany an'izy indray. Ka zay zany tiako resahana. Ny jadona ny dikan'izany a manao zavatra tsy mifanaraka amin'izay lalàna velona sy ny voalazan'ny constitution. Zay ny atao hoe jadona. Faharoa, tsy mamela ny hafa mba haneho hevitra na ilazan-kalalahana. Satria tsika ao anatin'ny firenena zay manaja tsara, zay sotoavina mamalagasy atsika zay, manaja tsara zay falalahan'ny olom-pirenena zay. De zao ary sy vao mamoaka lalàna izy na décret milaza hoe tsisy mahazo metsika tsika rehetra, zay le atao hoe jadona. Rehefa milaza izy hoe tia ny lalàna, rehefa mivory ny conseil des ministres mivory, zange teo e. Nivory zay tato anatin'ny cabinet ministre ny conseil des ministres de namoaka lalàna, nanao décret de ampy milaza fa hoe manomboka zao tsisy mahazo mandehandeha tsony na kely ary na metsena ary, na izy keo tokony tsisy mahazo mandeha, satria izy milaza hoe mbola irotsaka na ho candidat de tokony tsy azony atao zany. De avonga izy lalàna zay fa manaja an'izay ary manaja an'izany reo mpanaraka rehetrarehetra reo. Ny malagasy rehetra no mila mijoro ho hatrany filomarika Ravalomanana, ary izany no antom-pisiny ny fahefana dia ny vahoaka ao aminy, ka ny vahoaka ny tokony atao lahara-pahamehana aloha. Tsy izany no zava-misy eto izay mitaky ny fijoroan'ny hery rehetra ho hatrany ny filomarika Ravalomanana. Fanana mafy ny antso izay nataon'ny filomarika Ravalomanana kosa. Ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera sy ny solombavam-bahoaka Antra Razafimanantsoa atao anatin'ny fandraisam-pitenenany teny amin'ny fameloma maso ny antokontsika Madagasikara boriboritany faharoa mitsangana ary malagasy hoy izy ireo. Mbola i Germain no menjanahary sy Toky Ramaraitrany no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Isan'ny fahavalo-pirenena ary tsy tia tanin-drazana ireo izay tsy mahatsapa fa miaina ao anatin'ny fasahirana na ny firenena, miaina anaty jadony Madagasikara ankehitriny, koa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Misy fetra ny fandeferana ary fifanajana no anton'ilay fihetsika nataony ny antoko-panohitra atamin'izay ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Rehefa mifampilavanina de zao tsy mifanaja zany, ka rehefa tsy hajain'ny mpitondra amin'ny mpanohitra de mijoro amin'ny heviny mpanohitra. De hoy zahay tany Antsirabe hoe tapaka hatreo ny tady dokanga aminareo fitondram-panjakana. Satria maninona? Satria nareo manabarabara ary mihevitra anay ho concombre. Tsy fatahorana neny anajana ny fitondram-panjakana e, fa noho ny fanonganam-panjakana zay efa hita ny voka-dratsiny de aleo tsika manao zavatra correct. Zay le atao hoe manohitra malala fomba. Fa rehefa ohatra ka tsy ifanaja, apetraka ary mihitsy ny fahalalam-pomba iny. Ary aloha anao fahalalam-pomba ary. Fa andeha amin'ny zavatra hafa zay. Fa kosa tsy ataonay ankamehana zany. Ary tsy ataonay tsy arahana amin'ny mpanohitra rehetra sy izay mitovy hevitra. Noho izany rehefa niverina avy any Antsirabe, tsy hoe olona tsisy ataony président Ravalomanana ka andeha hitsangatsangana any Antsirabe na de hoe misy mifananany areny, fa hijery an'le vahoaka tena hoe farahidina mahandry fa diranovana noho ny afitsoko mpitondra de sakanana zay. Ataony antso ho an'ny olon rehetra mitovy hevitra ka tsy manaiky tsony ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina andaotsika hivondrona anambatra hery ho fanavotam-pirenena. Rehefa miatsika de tsy maintsy misy maratra, fa ny ratrany tsy mitovy.
moramora nareo a zay fotsiny fa raha tena zay ny tadiavinareo a reo vahoaka reo tsy adala fatany any amin'izany betsaka ny olona am'izao fatany izy manamarina ka ny maramila de anaovana antso eto mitodia ty amin'ny vahoaka am'izay nareo manomboka zao polisy zandary miaramila aty amin'ny vahoaka nareo fa zana-bahoaka akoatra mpitany filaminana ny rafi-pitsarana rehetra mitodika aty amin'ny vahoaka am'izay fa fotoana zao time is now ozy président ka noho izany a ianareo mpitsara zay tadiavin'olona tao fitaovana anagadragadrana zana-bahoaka tapitra iny a apetraka ary mifalalam-pomba ianareo administrateur civil préfet lehibe ny district tapitra koa zay a ny fanaovan'olona fitaovana nareo miverena aty amin'ny vahoaka mbola tsy tara tsika fa mbola atsika renina ity fireneny ty namaly ny fanazavana izay nataon'ny ministry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy kosa ny solombavambahoaka hanitra Razafy Manantsoa mahakasika ny zavanisy momba ny etsika saika atao tao Antsirabe misy fetra ny fahefana ary misy farany zavadrehetra tsy tokony ho fahanana lainga ny vahoaka hoy ny solombavambahoaka hanitra Razafy Manantsoa raha ohatra tsika ka nangataka crevette na nangataka gambasy de patsa fotsiny no momeny avany raha ohatra tsika ka ny commande crabe drakaka io dia fozaorana momeny atsika de ohatra zay mihitsy le izy nangataka tsika magrovaratsena de nomeny toerana tsy nirana tamin'ny tompony tsy ny fanarahana tamin'ny timma fa any amin'ny toerakafa nomeny atsika dikan'izany no lavina ny fangatahantsika de menimenina le raika vavy aleo zany iteny azy le anabavy ny fidèle menimenina ny BM tao anatin'ny radio menimenina ny mamasosy tany amin'ny télé fa tsika mame valikafatra hoe misy fefarany io fa tsy maintsy kombona hivavanao iny tsy misy manaiky ampitahorina reo isan'andro foana eto ary zay no mahatonga antsika amin'ny teny hoe tsy manao fangatahana intsontsika fa lavantay lavantah rehefa tonga ny fotoana zay antsona antsika rehetra tsy ametraka fangatahana na iteninina intsontsika satria efa tsy mifanaja ntsony tsika nalala fobatra am'izay nangataka foana nangataka lalana to ohatra ny tefaka foana nomeny isan'andro aleo valiantsika aminazy am'izay za zavatra zay a ampy zay ka izao isika rehetra mamaly ny antso ny filohany antoko tiako Madagasikara ny vlehibe ny fanoerana araky ny lalam-pandrenana dia rehefa miteny izy hoe zao no ataotsika de makantsika niopana tanteraka tamin'ny fahoriana sy ny fijalian'ny vahoaka sy ny firenena amin'izao ny fandraisam-pitenenana izay nataon'ny sekretera jeneraly ny Antoko Tsimandroandry nambarany tao anatin'izany fa raha tsy mijoro ny vahoaka de vao maika iamafy izao fahoriana izao fanajiajiana mikaikaka ny vahoaka malagasy ankehitriny sahirana tanteraka ny firenena efa nandroso anefa i Madagasikara tamin'ny fotoana izay nitondrany ny Antoko Tim tsy fisina paikady sy tsy fahaizana mitsinjo lavitra no mahatonga izao olana mitranga eto amin'ny firenena izao hoy kosa ny sekretera jeneraly ny Antoko Tim fa nitondra inona ho an'ny vahoaka malagasy ary nitondra inona ho an'ny firenena izay fankahalana ny Antoko Madagasikara zay ny zava-misy zavatra miseho ankehitriny dia firenena farany mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara ekenareo ve zany na eketsika na tsy eketsika zay ny fahamarinana tsy teniko no miteny an'izany fa zay no mahadrefy ny lazany banque mondiale fa laharana farany isika amin'ny firenena mahantra indrindra eran-tany matoa mivoaka zany taremarika zany tsy chiffre navoakavoaka ho azy zany fa raha ny firenena raha i Madagasikara ny mahantra ny mandrafitra ny firenena de ny vahoaka rehetra ao aminy dikan'izany isika zao zany no mahantra indrindra eran-tany mbola hoe ketsika ve zany inona nefa ny mahatonga an'izany zavatra zany tadio tsara fitotoana ny tondratsika ny firenena taizany toerana anisan'ny Madagasikara ary sangany taty Afrika isika fa am'izao fotoana izao ny mahatonga atsika mahantra de fantaro
aoka sika samy hafantatra fa vokatry ny politika ny mpitondra ny mahatonga an'izay ary aoka tsy ho adintsika fa amin'izao a dia voizina foana ny rehefa resaka politika dia lasa miahy ihany olona hoe tsy anay zany anareo zany tsy misy fiatraikany amin'ny vilaninay zany fa iarahantsika malala zao fa tena misy fiatraikany amin'ny vilanin'ny vahoaka malagasy ny fanaovana politika noho izany isika manana ndraiky samy mahantoko politika atsika manazava ny sain'ny olona rehetra aloha ary tsika dia andrandray ny vahoaka tapitra isany maro inona ny zavatra tokony atao voalohany manazava ny sain'ireo zay mbola matory ireo foazy ny olona eo akaikinao satria tsy mahafantatra intsony hoe aiza ny toerana misy ny firenena ankehitriny ary tsy mahafantatra ihany koa hoe inona ny tokony atao manoloana an'izay na ny fahasahina miteny fotsiny ary zay ny atao hoe demokrasia zay mila miteny isika ny fahefana moa avaisa ny fahefana dia ny vahoaka ny nanome ny fahefana ny mpitondra ny mpitondra dia mpindrana fahefana fa tsy ny fahefana nomena ny mpitondra dia hoentina amnaovana hery famoretana ho an'ny vahoaka malagasy mila masamijorotsika manoloana ny zany zavatra zany tsy fotoanany fameza tsy nitsony zao ho an'izay olona mety diso safidy mety diso safidy izy satria nanatena zavatra afa fa nefa lozako ny nanjoa azy misy fitentsika malagasy zay manao hoe aleo mifanena ampamosavy no zay mifanena amin'inona mila ny firaisakinantsika rehetra amin'izay zavatra rehetra mety ho atao mila ny fitsanganantsika rehetra ihany koa satria ny fahefana dia eo ampelatana ny vahoaka malagasy mila mahay mampiasa an'izay fahefana zay isika pirofo mitohoka mitendany amin'ny fahorian'ny vahoaka malagasy ankehitriny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka tanteraka manerana any Madagasikara ankehitriny io tsy isafidianana toerana izany fa manerana ny nosy izao zao ianao raha mandeha tongotra dia misy mibata raha mandeha moto veresiny zalahy amin'ny boiro raha mandeha busy misy mangary posy raha mandeha tomobile misy manakana raha mijanona ny an-trano misy mandrobo raha maty ianao mbola misy maka ny tolambala sao zany ianao sady matahotra ianao sady mitataina velona anao mitatena maty amin'ny mitataina mbola tsisy ohatr'izany nandritra empolo taona tompo lasy tompo vazy nisy moa ny fandraisam-pitenenana izay nataon'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko nandritra ny fameloma-maso ny antoko tsimma atao amin'ny boribory-tany faharoa ity isan'andray fitenenana voalohany tamin'izany ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarso fanampanazavana eo amin'ny sariny Toky Ramarolahy ery lehibe ho an'ny firenena ny fijorona sy ny fahatongavana maro tahaka izao hoy ny solombavam-bahoaka Randrianarso Stanislas androany nandritra ny fameloma-maso ny antoko tsimma atao amin'ny boribory-tany faharoa mila antsika ny firenena ary mila antsika hijoro izy ankehitriny ho hiatrany ny fanazavany tsy anaiky lembena antsika satria raha tansany eto na fandriam-pahalemana na sakafo na fampianarana na fitsabona zavatra rehetra ataony toko dia tiana tsisy mandeha aloana dia mbola eo ankehitsika ave zay ka noho izany mijorotsika mila mamarana izao fahoriana izao isika mitaky ifandraisana ndraikitra nefa izany mba hitondrana ny tena fanovana tanteraka eto amin'ny firenena ny disiplinina zava-dehibe ary aza mivarotra fanahy na maty any kely tambatabazany sasany voalohantsika voany zareo faharoantsika voany fantelony tsy misy tsony eo amin'izay vaovao ny raha rahampirenena izay atrandry tepika telo lehibe no nanesorana ny raha matory Narakotomanga araka ny fanapahana no raisy ny fiadidina ny repoblika samy andry ny rehetra amin'izay toerana vaovao anendrena ity farana koa esorina tanteraka tsy alokaloka ao anatin'izao fitondrana izao intsony ve nanao ny fanadiadiana Ravorazafy Maheno amin'ny sariny Andry Rakotomalala vaky tsy kelikely ny fanjakana ankehitriny ny sorona tamin'ny toerana telo nanendrena azy tsy nisy andrana indra foy Irina Rakotomanga izay nivitra ny tenany fa tsy azo alana anaty fitondrana raha ny vahiny tamina fahitalavitra ankoatra ny fanesorana azy tao amin'ny filan-kevim-pitantanana ny ary Madagasikara voaroka tsy ho mpanolo-tsaina manokana maso ivon'ny Madagasikara ao Frantsa ihany koa Irina Rakotomanga ity farina izay efa nesorina tsy ho taleny serasera teo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika ihany koa
samy nahita nefa ny rehetra fa olona akaiky ny filoha Iramatory Narakotomanga mampametra-panontaniana ihany na nesorana azy amin'ny toerana raha nomena sezatrano ireo mpanaradiany filoha toy ny minisitra Sasantsasany anaty fitondrana. Araka ny fanapahan-kevitra noraisiny ministra ny fitaterana Andriamatory Laurent Toelina dia nesorana tamin'ny asany mahasolo tena ny ministera anivon'ny filan-kevi-pitantanana ny kompania pitaterana Air Madagasikara Iramatory Narakotomanga. Antony dia tsy mifanaraka ny vinan'ny ministera ny fampandehanana ny kompania ny fisiny. Voatondromolotra ho nanao fitantanana gabraraka sy fandaniana miopampana ary fanaovana tantely afa-drakotra ity orinasa-panjakana ity ihany koa ny tenany. Tsy lazainy intsony ny fanararotam-pahefano toy ny fitondrana sy fandefasana entana mihoatra lavitra no tokony ho izy, tsy nandoavam-bola, fivezivezena maimaim-pona ho azy sy ny fianakaviany. Tsy mahagaga noho izany raha tsy tafariny ity kompania malagasy ity. Samy manao izay tiany ireo olona mihevitra ny tenany fa akaiky ny filoha ary tsy azo atao na inona na inona. Mihevitra ny tenany ihany koa fa ambony lalàna. Samy miandry izao ny mpanara-baovana ho tendrena amina toerana hafa indray Ireny Rakotomanga na ihany koa aheliky ny fitondrana tanteraka. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa isika atao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Taorian'ny teny amin'ny cité Ambanidia nahazo ny anjara fanampiana vokatr'ilay varotra fampirantiana teny amin'ny Magro Beoririka ihany koa androany ireo zokiolona sy be antitra sahirana teny Ampefiloha Ambanilalana. Nandritra ity fotoana ity no nanararaotan'izy ireo ny antsovonjy manoloana ny fahasahiranana ianana andavanandro. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Anisan'ireo fokontany ahitana zokiolona sy be antitra sahirana ety Ampefiloha Ambaniala. Saika efa osany ankamaroan'izy ireo tsy afaka nitady intsony ka mialoka na miantsampy amin'ireo zanaka sy fianakaviana mbola afaka mandray an-tanana azy. Tato anatin'ny taona maro izao tsy misy mpijery ary lasa amban-javatra tsy mipetraka amin'ny toerana sahazaziny zokiolona eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy mba misitraka fanampiana mihitsy na miandry fatratra izany aza amin'izao fahasahirana an'izao. Tsy nitaza-potsiny fa nitondra ny anjara birikiny entina anampiny ireto zokiolona tetỳ amin'ity fokontany ity ireo fikambanan'ny vehivavy TIM tamin'ny alalan'ilay hetsika varotra fampirantiana ka nafana ny zara ho an'ireto ray aman-dreny ireto. Izay fikambanam-behivavy izay nikarakara ny hetsika tao amin'ny Magro, fampirantiana tao Magro dia arak'izay efa nampanantenanay dia tonga izahay eto Ampefiloha Ambaniala Atatsimondrano nitondra an'izay fanomezana kely izay mba tsy rambony tananay ho an'ireo be antitra sahirana eto amin'ity toerana ity. Nisafidianay manokana ny zokiolona satria ny zokiolona eto amin'ny firenena amin'ny ankapobeny tsy dia misy mijery loatra. Ny andro koa moa izao ririnina dia nisafidianay ireo zokiolona ireo mba ho tolorana an'izao fanomezana bodofotsy mafana izao. Hafaliana ny tasotra teny amin'ny tavany ireto zokiolona ny sitraka fanampiana ireto. Samba noho izy ireo vao mba nisy nijery sy nitsidika tahaka izao izay tsy nijanona teo fotsiny fa mbola narahina fanomezana ihany koa. Miantsony amin'ny tokony hanomezan-danja sy hanampiana ny zokiolona izy ireo. Fihetsika izay tsy nisy ary ny avery tato anatiny fotoana maro izao. Sarotra ny fiainana amin'izao satria ny vidim-piainana rehetra izao dia azo lazaina hoe 100 ary izao zavatra ataonareo fanomezana menanareo anay izao dia efa fifaliana ao anay ka misaotra indrindra tompoko. Zay dia tena be antitra tsy mahavita ninina tonga tahaka izao dia efa 20 mahery aho izao tsy misy nano raisy ary vidim-piainana mafy ka dia sampany izao nareo ny mba tonga eto aminay eto Ampefiloha ka misaotra tompoko fa tena mafy be ilay fiainana fa na ohatran'ny hoe vola hoentina mihetsiketsika ary tsisy mihitsy savony tsisy ninina tsisy. Za aloha dia tsy mba mahavita raha tsony satria fa 20 taona azy izao Andriamanitra ny amarosoa anareo. Hitanareo izay izao fa dia izao tsy mahazo karama tsy mahazo inona fa dia mba mangataka izany izay mba amin'ilay fanampiana izany aminay satria efa tsy afaka miasa intsony ny tena izao dia mba mangataka izany mba fanampiana izany satria raha tsisy ny ankizy izany mba manampinampy anao sy ny anona dia tsy misy ilay hoaniny fa sambany izao nareo izao vao mba hoe tonga aty aminay aty fa ny zokiolona aty tsy misy hoe ndia ananina hozaraina na ohatr'izao fa dia eo tsy misy sambany izao nareo mba tonga aty aminay fa tsy misy mihitsy fijerevana anay zokiolona ireo. Tsy hijanona eo ny hetsika fanampiana ireo zokiolona sy be antitra sahirana ataon'ity fikambanana ity. Itoy izany ifanampinana sy fampitsimbinana amin'izao fahasahiranana eto amin'ny firenena izao.
eo amin'izay vaovaony sosialy izay hatrany Hadibodrano andro ririnina ankehitriny ny mponina etsy amin'ny fokotany Akazomanga Atsimo. Mitaraina manoloana ny tsy fivoahan'ny rano izy ireo ary miaina anaty rano maloto noho ny famaroan'ireo fananganana fotodrafitrasa tsy araka ny tokony ho izy eny amin'ny manodidina no antony. Nzavandry Mahefasy Mathieu Princy. Toy izao ny fijalian'ny mponina ety amin'ny fokotany Akazomanga Atsimo. Tsy entsana tanteraka ny lakan-drano ary miaina anaty rano maloto sy maimbo ny mponina. Antony mahatonga izany ny famaroan'ny fananganana trano sy fotodrafitrasa tsy araka ny tokony ho izy manodidina ity fokotany ity, izay manentsina ny fivoahan'ny rano. Antso araka izany no ataon'ireo mponina satria mbola ho mafy kokoa noho izao no anjo azy ireo raha toka ho avy indray ny vanim-potoana ny fahavaratra. Tonga ny rano zany dia izay any ambany any mitsaly be mihitsy satria tsisy voahana mihitsy ny rano. Efa nezaka nanao zany izay fa ny fokon'olona fa tsisy ton aiza zany ny voahan'io rano mihitsy ny. Tsy any midy daholo any lasa ny mpanambola daholo ny tany, mifefy tamboho be daholo. Raha ny tena marina tompoko le fanorenana eny ambonin'le lakan-drano mihitsy ny tena mahatonga le rano tsy afaka mivoaka. Satria tsetsina le izy dia tsy afaka mivoaka le rano dia izay vahoaka ety ambany tanàna mijaly miroboka an'iny efa manomboka masiso le izy dia na io rano alain'io ara efa tsaina izy fetraka any amin'le izy. Tsy vita zany ihany fa rehetra totototra ataon'ny olona manamboly ireo no tena sakana misy an'io mampisy an'io rano eny amin'ny dalina misy manisy trano eo ambonin'le takan'alina dia tsetsina ny any tsy midina ny an-drano mahery tsony zany ny rano amin'izao. Sanatsiana maloton'olona rehetrarehetra raha voaka amin'ny daholo maka rano daholo izay mipopinay ka eo zay tsy maintsy miroboka efa tsisy lalana andanana tsinona dia tsy maintsy miroboka foana izay isan'andro. Anisy mizaka ny vokatrio fa tsy fivoahan'ny rano ihany koa reto mpanasa lamba ireto. Hatrany andohalika ny rano ao anatin'ity bassin ity. Tsy afa-manoatra izy ireo satria ny vola no tedaviny eto ka tsy maintsy mizaka ny atsika sy ny aretina mety ho aterany. Tena tsy mety aminay mihitsy le rano fa zao ny fijaliana eto manomboka maraina ziska hariva rano be ny robohanay eto. Ny fihetsika an'izay dia tsy maintsy manao lamban'olona kely zay tsy idirany rivotra izay vao mijanona ela be eto. Marary ny kibo mibotsina amin'ny arivo. Efa ela no niaina tao anatin'ity olana ity reto mponina eto amin'ny fokotany Akazomanga Atsimo ireto. Hatreto aloha jeren'ny tompona andraikitra fotsiny ny fahoriana manjo azy ireo. Mijanona ho antso anefitra ny antsona tao tamin'ny tompona andraikitra ho ny mpanolo-tsainy ny tanàna voafidy tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara izay nidina ifotony teny toerana androany. Mampalahelo dia mampalahelo moa no zavatra miseho ety amin'ny faritra Akazomanga Atsimo satria tondra-drano ao anaty ririnina izay amin'izao fotoana izao. Noho ny fitavozavozany ny asa ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra izay mpanatanteraka satria amin'ny mpanolo-tsaina ny tena dia efa nitondra ny tatitra tao anivon'ny tanàna ny tena momba nyto fanorenana tsy ara-dalàna sy tsy fivoahan'ny rano eto amin'ny fokotanina Akazomanga Atsimo izao fa ohatran'ny rano ateraka andamosingisa le izy dia ohatran'ny mandeha ny mona sy ny marenina. Manaka ny commune Antananarivo renivohitra mandray andraikitra fa tena mijaly ny vahoaka amin'izao fahasahiranana mahazo azy zao ary mba tokony hijery hidina ifotony etiko fa tsy hoe mbola tabatra fotsiny fa mamidina ifotony dia mahita ny fijalian'ny vahoaka ty Akazomanga. Vaovaon'ny finoana kosa indray nankalazaina androany ny vondrombavaka maneran-tany fotoan-dehibe iarany mpino kristianina rehetra hitondranam-bavaka ny fiainan'ny firenena. Nankalaza izany ihany koa isika teto Madagasikara androany ka tamin'ny alalan'ny diabe sy fiara-mivavaka teny Alarobia no nanamariana izany. Fanadiadiana. Manana andraikitra goavana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny mpino kristianina. Tsy tokony hipetrapetra-potsiny manoloana ny tsy fihetezana misy eto amin'ny firenena fa tokony hijory sy hosay anohitra izany. Miainga eo an-tokantrano ny fandraisana andraikitra ary mihitatra izany mba hiteraka voka-tsoa eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ireo fihetsika sy fomba araka ny voalazany tenin'Andriamanitra. Ka ny kristianina ao anatin'ny fiarahamonina tsy natao spectateur fa tokony ho acteur. Zany hoe tokony acteur de développement kristianina fa tsy mijanona ao anatin'ny rindrina efatra. Dia ny fotoana ohatran'izao no appreciana an'izany zavatra zany hoe inona no mba ataontsika mihoatra noho ny sasany. Dia andraikitry ny kristianina zany ny resaka fanabeazana fa ny faharoa ihany koa andraikitry ny kristianina manome modely mpiainana satria rehefa tsy misy repère ny olona dia very fa ny antony ny kristianina dia zao hoe ianareo ny fanasiny tany, ianareo ny fahazavany zao tontolo zao zany hoe le hoe modely zay mila averina amin'ny kristianina zay ary amin'ny maha modely ny kristianina dia le any anatin'ny fiarahamonina fa tsy ao anatin'ny siatrin'ny samy kristianina fa ivelan'ny fiangonana mihitsy. Ary manandraikitra koa ny kristianina milaza ny zavatra tsy mety
na tsy mandeha am'izay ozany ao anatin'ny fiainan'ny firenena. Ohatra anakay le lalàna hoe ITG zao de tena manimba ny taranaka io ary io manjary hoe ny droit de l'homme lasa ambony ny droit du royaume. Fa rehefa kristianina ianao droit du royaume aloha zay vao ny droit de l'homme. De eo zany ny anisan'ny andraikitry ny kristianina mamerin-do satria ny lalam-panorenantsika hiram-pirenentsika de mametraka hoe firenena matahotra an'Andriamanitra ty firenentsika ty. Mila miteny ka tsy manao réaction fa mila manao action ao anatin'ny fiarahamonina. Androany no fankalazana ny vondrombavaka maneran-tany firaisan'ny fiangonana sy ireo fikambanana kristianina rehetra ary fanatsana andraikitry ny mpino amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny fikambanana mampiely baiboly sy ny mpiara-mamaky ny baiboly no miara misalahy amin'ny fikarakarana ny hetsika. Raha ny tantara tany Afrika Atsimo no nipoiran'izy ity voalohany ary niparitaka tsikelikely zany avy eo. Nosantarina tamin'ny Diabetes Global Day of Priority androany ary ny farana tetsy amin'ny kianjana Larbi nisy ny vondrombavaka iraisany mpino kristianina rehetra avy eo. Matetika manodidina ny fety ny Pentecoste no natanterana ny Global Day of Prayer. Ny Pentecoste izay fety ny mpino kristianina rahateo. Fanatanjahantena Rampitso no hiatrika ny andro faharoa ny bareny Madagasikara ao anatin'ny fifantsanana kanina 2024. Ny ekipany Angola indray no ifandona amin'ny bare etsy amin'ny kianjany Mamasina. Maro ny lesoka tokony ho arenina raha te ho tafita amin'ny kanina 2024 ho ireo ptikitra. Fanadiadinary. Fanatsarana maro no tokony ho atao amin'ny ekipa pirenena barian'i Madagasikara indrindra tao aorian'ireny faharesena tamin'isa mavesatra nanoloana ny ekipa ny Ghana ireny. Tozary lasa mahazatra ireo ptikitra eto amintsika mantsy ny maheno faharesindray ny barian'i Madagasikara. Ho sarotra amintsika ihany koa anefa ny bata fandresena manoloana ny Angola Rampitso raha mbola taka ireny paikady sendry taloha farany teo ireny no misy ireo ptibaolina kitra. Tsika zany raha nomana compétition tsireny tokony zany tsika manana 2 volana aloha anomanana mba ahafahantsika mitady victoire am'le resaka sport zany ohatr'izay zany le izy. Fa za zany nahita zany tam'le baolina teo fa tena ekipako zany barea za gasy fa lasa ohatrany hoe manao essai patany zany le joueur lasa misy zany miady de misy ny tsy miady fa raha tsika zany raha mitady hoe fandresena koa zany de mila zany tsika hoe milampy compétition de milampy ferrane ny tanjona aloha de hoe ho tafakatra ary mbola manantena raha ohatra zany tsika hoe maresy any Angola eo zany tsika de mbola manana fanantenana fa raha resy kosa tsika angamba de mety tsy manana fanantenana tsony tsika angamba. Nefa zany am'le composition zany mila amboarina tsara de am'le défense ye mbola manantena fa tafakatra kanina tsika ye pari afony lesaka am'le défenseur mila manamafy kely zany tsika de nataka tsika koa tsy mamerim-bola be loatra any de metaky zany zay mety afatsika resentsika andreo Angola reo. Efatra amin'izay mihitsy no ratsy fiomanana foana ny barian'i Madagasikara hoy kosa ny mpamakafaka baolina kitra. Tsy azo ankinina amin'ny kisendrasendra nefa ny lalao ononambarany fa mila fiomanana amin'ny lafiny rehetra na ara-batana izany na ara-tsaina. Ho sarotra amintsika ny atongavana ny amin'ny kanina 2024 ho iatrany ny fanazavany. Raha tsy miova tanteraka ihany koa ny fomba fitantanana ny baolina kitra eto Madagasikara. Za zany mahita hoe mbola tsy salama ny baolina kitra. Na eo anivon'ny fitantanana zany na tia mpitatana ny mpanazatra na ny mpilalao indrindrindrindra mazava ho azy zay. Ka hoe hitady vokatra amina zavatra kisendrasendra aloha sarotra zany. Mivavaka fotsiny ny sinina kisendrasendra ao anatina tsy ampozina. Nya zay nilazako azy satria tsika mieritreritra fa moramora zany azo fandresena zany. Mieritreritra tsika hoe mora fa misy pijery be dehibe eto Mamasina de mieritreritra tsika hoe mora zany. Vao maika sarotra ho an'ny mpilalao atsika. Ka manariny zay ny azo atao aloha manarina za mino hoe miezaka tsika any amin'ny 2025 mba azoko eritreretina raha teny zao zany. Andrasana aloha izany raha nova-paikady ny mpanazatra Nicolas Dupuis ho amin'io lalao Rampitso io. Lalao izay anomboka amin'ny 7:00 etsy amin'ny kianjabe ny Mamasina. Farany amin'ny vaovaony maresaka iraisam-pirenena mbola ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 izao tontolo izao. Indrin'iray vaovao mifindra aingana ny Omicron ary mampiakatra ny tany olona marary marobe. Aina indray anefa izao ny sovarion izy ity ao Frantsa, Portugal ary Afrika Atsimo. Ravirazafy Mahena sy Andry Rakotomalala.
BA4 sy BA5 no anarana nomeny ireo sous-variant Omicron izay endrika fisehoan'ny Covid-19. Marobe ny olona voatily fa mitondra ny soritra aretina toy ny ao Afrika Atsimo sy Portugal ary ahina mpiakatra an-tany ireo marary ao Frantsa. Hatramin'ny atomboany ity volana ity, mahery ny 7,7 isan'andro ny tranga vaovao ny Covid-19 voatily tao Frantsa. Enim-bolana teo izao no nanjaka ny Omicron ary nahitana ny variant Delta ihany koa tany an-toerana. Tsy mitsahatra mivoatra nefa ny valana aretina izay miaratsy hatrany noho ny teo aloha, hoy ny manam-pahaizana Olivier Svart, tompona andraikitry ny Institut Pasteur ao Paris. Manana tanjaka mihoatra noho ny teo aloha ilay vao miforona ary mikendry ireo sela tena manampy amin'ny famokarana hery fiarovana ao anatin'ny vatan'olombelona. Raha nytatra ny voaka farany, aseka vita vaksiny avokoa ny mponina ao Frantsa ary ny atsasan'ireo efa voana Omicron. Velona ahiainy maro noho izany raha vita hiaro azy ireo amin'ny BA4 sy BA5 ny vaksiny efa vita. Raha tsivina dia tany Afrika Atsimo no nahitana voalohany ireto sous-variant ny Omicron ireto tany amin'ny volana Aprily sy ny volana May farany teo. Ny BA5 no tranga hita tany Portugal ka saika avoa avokoa ny 7.20 isanjato ny ireo nanaovana fitiliana. Hatreto nangataka fahazon-dalana ny mpamokatra vaksiny Pfizer ny amoahana vaksiny hafa ahafahana miady amin'ireo sous-variant marobe. Efa nizy ny andrana natao asaingy tamin'ireo narary ny variant BA2 izay tena niparitaka. Ho an'ny Moderna kosa, ny 20 ny volana Janoary farany teo no efa nanomboka ny andrana. Tapitra treo ny fiarana tomoklasy tomgoavy ankasana fiainanao nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany Global News no arainao aoriana izay kosa ny fandarana ahoana marina memory izay no oronan-tsara ho arainao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS annualina ho an'ny rampitso alady kosa dia ny oronan-tsara mitondra ny lohateny hoe Le Valais ny sampana fampalaram-baovao mame fotoananao amin'ny herinandro indray mirary farany herinandro sy tambatra sy mahafinaritra ho antsika rehetra veloma tompoko.